Rahalahy sy anabavy malala, fifaliana trano no hitsidihana ny tokantranonao ary mankahery ianao amin'izao androm-piainana misy antsika tsirairay avy izao, ary aoka ny fiainantsika hitoko tanteraka amin'Andriamanitra satria zava-poana tokoa raha tsy eo Andriamanitra, ka zava-dehibe ny mivavaka, miresaka amin'Andriamanitra ary tombotsoa manokana izany hoe afaka miresaka amin'Andriamanitra izany. Tadio fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mamaly vavaka sy mihaino vavaka. Andehantsika hitondra-bavaka manokana ny anabavy sarobidy amin'ity anio ity, hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra, Andriamanitra rainay ianao, ray be fitiavana, mikarakara, ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, raha io mamindra fo, mamelany aloka tsirairay avy. Aoka ho tsapanay fa vita fihavanana aminao izay. Ankehitriny dia mitondra-bavaka manokana ny anabavy sarobidy ny tenako, mamelany elony amin'ny fomba manokana ianao, ary azoko antoka fa tsy miafina aminao ny etaeta sy ny fandriana ao anatiny. Andriamanitra, maniry izy mba ahazo asa fivelomana tsara, ahafahany mamelona ny ankohonany. Tompo malalo, ampianaro izy toko tanteraka aminao ary asehoy eo amin'ny fiainany fa ianao dia afaka maneho zava-mahagaga amin'izany fiainan'ny mpanompo vavinao izany. Mitahiny ankohonany ankoho ianao ary aoka ho tsapany fa ianao mihitsy no ray mpiay, ray mikarakara, ka hiantehitra tanteraka aminao izy, ka ho azo antoka fa hitafidia aminao izany ankohonana izany. Ankehitriny ihany koa dia mitondra-bavaka ireo namana maro samihafa izay mitovy etaeta aminy amin'izao fotoana izao. Andriamanitra, ataovy indray mijery izy ireny amin'izao fotoana izao, ka kasiho fiainany tsirairay avy, koa omeo azy ny asa sahaza ho azy. Dia ny fiadananao ny Jesosy Kristy ho aminay tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.